Matio toko fahafito amby roapolo. Ny nitsaran'ny Pilato an'i Jesosy sy ny nanolorany azy ombona amin'ny hazo fijaliana ary ny nanenenan'i Jodasy. Ary nony maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loholona dia niara-nihevitra hiampanga an'i Jesosy mba hamonoany azy. Ary rehefa nafatony izy dia nentiny ka natolony an'i Pilato governora. Ary Jodasy ilay namadika azy, raha nahita fa noeloina Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy telo-polo tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe: nanota satria namadika raha marina. Fa hoy ireo: ahoanay izany? Fa asanao. Ary noho natsipiny teo amin'ny tempolo ny vola dia nialy izy ka lasa nandeha, dia nanao tady mody ary nananton-tena ka dia maty. Ary ny lohan'ny mpisorona nandray ny vola ka nanao hoe: tsy mety raha latsaka ao mirakitry ny tempolo io, fa vidin-drà. Ary noho ny niara-nihevitra izy dia namidy ny sahan'ny mpanefy vilany ny vola ho fandevenam-bahiny. Hoy izany no anaovana ny anaran'izany saha izany mandrak'androany hoe sahan-drà. Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina an'i Jeremia amin'ny hoe: dia nalainy ny sekely volafotsy telo-polo vidin'ilay notombanana, dia ilay notombanany zanak'Israely, ka nomeny amidy ny sahan'ny mpanefy vilany izany arak'izay efa nandidian'i Jehovah. Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny governora. Ary ny governora nanontany azy ka nanao hoe: ianao va ny mpanjakan'i Jiosy? Dia hoy Jesosy taminy: voalazanao. Ary raha nampangainy lohan'ny mpisorona mba amin'ny loholona izy dia tsy namaly akory. Dia hoy Pilato taminy: tsy renao va aza ny zavatra maro hiampangany anao izany? Fa tsy namaly azy izy na dia indraimbava akory aza, ka dia gaga indrindra ny governora. Ary isaky ny tonga ny andro viraviravona dia efa nao ny governora no mandefa mpifatotra anankiray ho an'ny vahoaka arak'izay tiany. Ary tamin'izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy. Koa noho ny tafangona teo ny olona dia hoy Pilato taminy: iza moa no tianareo alefako anareo, Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy? Fa fantany fa fialonana no nanoloran'ireo azy. Ary raha nipetraka teo amin'ny fitsarana izy, ny vadiny dia naniraka keo aminy ka nanao hoe: aza manao na inona amin'izany lehilahy marina izany, fa nampahory abe ihany ny nanofisako azy any naraina. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny loholona ny taonany vahoaka mba hangataka ny Barabasy ary hamono an'i Jesosy. Fa ny governora namaly ka nanao taminy hoe: iza moa amin'izy roalahy no tianareo alefako anareo? Dia hoy izy: Barabasy. Ho Pilato taminy: ka ahoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra: aoka ombona amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy ny governora: inona ary ny ratsy nataony? Fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe aoka ombona amin'ny hazo fijaliana izy. Ary raha hita amin'ny Pilato fa tsy nahaleo ditra azy izy, fa vao maika nandroso ihany aza ny tabataba, dia naka rano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe: afaka amin'ny rano ity lehilahy mariny ity aho, fa asanareo. Ary ny olona rehetra dia namaly ka nanao hoe: oka ny rano ho aminay mba amin'ny zanakay. Ary dia nandefa amin'ny Barabasy ho an'ny olona izy. Fa Jesosy nasainy nokapohina dia natolony mba hombona amin'ny hazo fijaliana. Ny nanombonan' Jesosy amin'ny hazo fijaliana. Ary ny miaramila ny governora dia nitondra an'i Jesosy ao anaty rova, sady nanangona ny miaramila namany rehetra ho eo aminy. Ary rehefa nanala ny fitafiny
dia nanafy azy lamba-jaka izy ary nandrandrara satroka tsilo izy ka nasatro ny lohany ary nampitany ny volotara ny tanany angavanana dia nandoalika teo anantrehany izy ka naneso azy hoe arahaba ary mpanjakany jiosy dia nororana izy ary nalainy ny volotara ka nokapohany lohany ary rehefa naneso azy izy dia nanala ilay lamba taminy ka nampitafiany azy indray ny fitafiany ary dia nentiny izy mba homombona amin'ny hazo fijaliana ary raha nandeha izy dia nahita lehilahy kirenianina anankiray atao hoe Simona ka izy no tereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Golgota izy izany hoe ikarandoha dia nomeny divay miaro afero izy hosotrony ary noho ny nanandrana izany izy dia tsy nety ny sotro ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy dia nanaovany loka fizarana ny fitafiany ary nipetraka izy dia niambina azy teo ary napetany teo ambony lohany ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia izao ity no Jesosy mpanjakany jiosy ary nisy jiolahy roa no ombona tamin'ny hazo fijaliana teo andaniny roa ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nifikify-doka nanao hoe rylay mandrava ny tempoly sy manangana azy amin'ny atelona vonjeo ny tenanao raha zanak'Andriamanitra ianao midina hiala amin'ny hazo fijaliana ary dia nanesy toy izany koa ny lohan'ny mpisorona mba hampanora-dalàna sy ny loholona ka nanao hoe ny sasany no vonjeny fa ny tenany tsy hainy vonjena mpanjakan'ny Israely izy oka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny dia ino azy zahay natoky an'Andriamanitra izy oka izy hamonjy azy ankehitriny raha ankasitrahana izy satria hoy izy zanak'Andriamanitra ary nandatsy azy toy izany koa ireo jiolahy niaraka noombona tamin'ny hazo fijaliana ary hatramin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra ary noho ny tokony tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe Eli Eli lama sabakitany izany hoe Andriamanitra ô nahoana ny dia mahafoy ahy ianao ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandray izany dia nanao hoe miantso any Eli ilay io ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray sponjy ary rehefa natsobony tamin'ny vinaingitra izany ka notoizany tamin'ny volotara dia natoy no tsetsafin'i Jesosy fa ny sasany kosa nanao hoe oka hoe izahantsika na ho avy hamonjy azy Eli na tsia ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny ary indro niefitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany dia niorooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriny ny itsanganan'i Jesosy dia nakao ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an'i Jesosy raha nahita ny orohoro-tany mba amin'izay zavatra tonga teo dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra eny izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galilea ka nanompo azy isan'ireny Maria Magdalena sy Maria renin'ny Jakoba sy Josesy ary ny reniny zanak' Zebedio ny nandevenana an'i Jesosy ary noho ny hariva ny andro dia avy ny lehilahy manan-karena anankiray avy any Arimatia ny anarany atao hoe Josefa ary izy koa dia mpianatr' Jesosy
izany lehilahy izany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka vatin'i Jesosy. Dia nasain'ny Pilato omena azy izany, ary rehefa nalain'i Josefa ny faty ka nofonosiny ariry madinika madio, dia naleviny tao amin'ny fasany vaovao izay efa nolavahany tamin'ny vatolampy. Ary rehefa nanakodia vato lehibe teo amin'ny varavaran'ny fasana izy, dia lasa nandeha. Ary tao Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ka nipetraka tandrifin'ny fasana. Ary noho ny ampitson'ny andro fiomanana, dia nivorona keo amin'ny Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka nanao hoe: Tompoko, tsaroanay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona, dia nanao hoe raha afaka teloana dia hitsangana. Koa saovy ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo. Fandrao avy ny mpianany ka angalatra azy, dia ilaza amin'ny olona hoe efa natsangana maty izy, ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Ho Pilato taminy, maka mpiambina ka mandehana, ary ataovy mafy arak'izay ainareo ny fiambenana. Ary noho ny lasa izy, dia nalatsa ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasiany tombo-kase ny vato.